Asa sosialy zay ihany sika dia mitohatra ihany koa ny asa sosialy tanterahan'ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna farany teo dia nisehatra ny fanabeazana indray no niompanana izany asa sosialy izy ireo izany. Fanomezana resosina be zao natolotry ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna sy ireo mpiara-piombonantoka aminy ny sekoly fanabeazana fototra eny Akady Avo Alasora. Nanolotra kit éducation numérique izay ahitana tablette misy 10, vidéo projecteur misy ray, écran ray ary serveur misy 2 avy amin'ny Orange Madagascar. Itsendaniny zany nanolotra taratasy-mbola amin'ny tetina retapitry ariary avy amin'ny orinasa Vivo Énergie ho fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny OPP ihany koa ny Lions Club Antananarivo tsara tanàna. Ao anatin'ny sehatry ny fanaovana asa soa izay sehatra iasan'ny Lions Club international dia tongeto zany Lions Club Antananarivo tsara tanàna ao anatin'ny ity EPP Academy ity nanolotra tablette ho an'ireo ankizy ao amin'ny classe 7e sy 8e eto amin'izany EPP zany izay fiaraha-miasa tamin'ny Solidarité Orange, ny ministèran'ny fampianarana, ny commune ny Ambanivohitra Lasora ary ny ao amin'ny fiadiana fampianarana Antananarivo Avaradrano. Dia izay moa amin'ity mandat 2014-2015 ity dia safidy manokana n'ity EPP ity mba hampiana mba hanatsarana ny fampianarana zany eto amin'izany commune izany. Nosafidiny Lions Club Antananarivo tsara tanàna ny EPP Akady Avo anataterana asa soa mandritra ny taona 2014 sy 2020. Tsy mijanona hatreo anefa fa mbola itony ny asa fanasoavana amin'ny alalan'ny fanolorana boky mitetina €10 izay eritreretina ho toto-saina amin'ity herinandro ity hatrany.